eo am'izay fifaninanana ho an'olo tokana izay ihany dia nitotosaina tetsy amin'ny dobo filomanosany ANSP Filoha omaly sabotsy sy androany alady maraina ny andiany fasivy amin'ny fifaninanana milomano vive l'avenir izay karakarain'ny club Saint-Michel Natation mbola tsy mitsahatra mitombo hatrany ny fahatokisan'ny mpanohana ity club ny Saint-Michel Natation ity ka nahatonga ireo mpanohana marobe tetsakilan'izay dia nitombo ihany koa nisan'ny mpandray anjara satria dia club sivy manerana ny nosy tonga namaly ny antso ny mpikarakara tao anatin'ity vive l'avenir andian'ny fasivy ity zany hoe ny andian'ny 7 hatreto nahitana fahombiazana indrindra ho amin'izany fifaninanana milomano vive l'avenir izany. Toy ny isataona dia fahombiazana trano no azo ny club Saint-Michel Natation amin'ny fikarakarany hetsika vive l'avenir. Fifaninanana izay natao tetsy amin'ny dobo filomanosana ANSP Filoha ary niditra tamin'ny andiany fasivy. Samy namaly ny antso ny mpikarakara avokoa ireo ligue paritra eto amin'ny nosy tamin'ity andiany fasivy natao tetsy amin'ny ANSP Filoha tamin'ny farany herinandro ity. Club 14 moa nifanitsana tamin'izany tao anatin'ny sokajy taona 3 lasy vavy dia ny Avenir Benjamin ary ny Minime Plus Nano Open. Mariana avy teo ambany fiahin'ny ministra ny tanora sy ny fanatanjahantena ary ny père recteur ny collège Saint-Michel ity andiany fasivy ny vive l'avenir ity. Nanambara moa i micro Roland Ravelson filohan'ny club Saint-Michel Natation fa nampiavaka ny hetsika tamin'ity taona ity ny fitombon'ny mpanohana izany dia noho ny fahitany reto mpanohana reto ny fiakarany letan'ny fifaninanana sy ny fahamatorany fikarakarana. Ankoatrizay dia maro tamin'ireo club tsy nandray anjara tamin'ny vive l'avenir teo aloha ihany koa no tonga nifaninana. Tanjon'ny club Saint-Michel amin'ity fikarakarana hetsika isataona ity moa niverina amin'ny fototra hijery ny talentan'ireo taniketsa eo amin'ny taranja lomano sy amin'ny mesehatra azy ireo ahafahany velatra.